lafim-baovao hafa kosa indray manan-karena tokoa i Madagasikara raha resaka akora fanaovana sakafo sy karazan-tsakafo no resainy. Izany indrindra no izany chef Mariette sy chef Eliane ampiseho sy omena sehatra mandritra ity hetsika mahada-sakafo festival andiany faharoa ity. Nampitondrena ny loha-hevitra hoe arenan-dranomasina. Fanadiadiny Lova Ramanatsoa sy Christian Rakotondramanga. Efa mahatratra 7 arivo ireo karazan-tsakafo tena malagasy ary arivo kosa ny fomba hanamboarana azy. Manan-karena tokoa i Madagasikara raha ny sehatra ny fanaovan-tsakafo ny jerena ary mila omendany zany mba ahafahana mampiroborobo ny sehatra ny fanaovana sakafo. Io no nambarany chef Mariette sy chef Eliane nandritra ny fampahafantarana le hetsika mahada-sakafo festival andiany faharoa nampitondraina ny loha-hevitra hoe arenan-dranomasina. Ranomasina ny ranomamy manana ny silaitsiketo ary firenena manan-karena amin'ny sakafo amin'ny zavatra hoanina. Ka noho izany tokony iverina amin'ny mbanivokelytsika ambony izay tokony afaka ambony niompy izay afaka tokony niompy dia anao fanao tao taloha manao tobo nompiana tobo. Ny ranomasina moa zany efa misy ilaina ao daholo na ny tobo na ny akora fihinana sahala ny camaron, langouste sy PDB. Manan-karena i Madagasikara ary misaotra ny naharitsika manana tany malalaka ary tany misy ilaina ary rano misy ilaina. Tanjona mandritra ity hetsika mikasika ny fikirakirana sakafo ity ny anandratana avy ny laza Madagasikara sy ny anatsarany zany eo amin'ny hisehatra resam-pirenena. Efa firenena folo tokoa no efa nampahafantariny chef Mariette ny sakafo malagasy. Sarotra ho izy ny mampafantatra ny sakafo malagasy noho izy maro karazana kanefa nahita fahombiazana zany. Ilego sy Mille Clément no mpanakanto ny safidiana anentana ny gala izay toto-tsaina mandritry ny hetsika mahada-sakafo festival. Etsika mamarana vaovao kosa indray ny lalao tombola izay atolotra iray ihany eto amin'ny fahitalavitra MATV. Isan-kerinandro dia misy ny fizarana loka ho an'ireo tsara vitana akoatra ny loka goavana izay azona fivahinianana any Tana Bietana Maurice Tana. Hatramin'ny 7 ny volana janoary ny lalao miaraka amin'ny gazety malaza sy ny MATV. Valoiny ny fanontaniana ao amin'ny gazety malaza ary atero ety amin'ny MATV Akorondrano. Velo Matoboko. Pour vous les abonnés, les bouquets Canal+ font leur grand show de